mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika reheako malalatra ity alarobia fa 20 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fahafito andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa firenena masina ho an'i Jehovahandriamanitra ao ianao, fa ianao efa novidian'i Jehovahandriamanitra ao, firenena rakitra soa azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny amaroanareo no ny firenena rehetra nefa no niraiketan'ny fitiavan'i Jehova taminareo sy ny nifidianana nareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra azy, fa ny nitiavan'i Jehova nareo sy ny tandreman'ny fianianana izay nianianany tamin'ny razonareo no nitondran'i Jehova nareo tamin'ny tanana mahery sy nanavodina nareo tamin'ny tranon'andevozana dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'i Egypta. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ny fifidianan'Andriamanitra moa ny mofinaina amin'ity volana jolay ity, ny hoe hevero ny fifidianan'ny tompo. Zany hoe ao anatin'ny taranjan'ny fotom-pinoana no iresahana ny fifidianan'ny tompo. Ao anatin'ny antsoina hoe doctrine de l'élection. Ny doctrine de l'élection dia miombina tokotany amin'ny antsoina hoe sotérologie, zany hoe momba ny famonjena. Mifamatotra amin'ny tantaran'ny famonjena zany na amin'ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika ny ataontsika hoe doctrine de l'élection. Tsy hoe fifidiana fotsiny zany ny mpanompon'Andriamanitra amintsika protestanta eo, fa na amin'ny kristianina mihitsy ara, fa mifamatotra amin'ny famonjena izy. Ary atoka mandalina ny momba ny fomba fijery kristianina ny famonjena isika, izay tsy mitovy amin'ny ataontsika hoe amin'ny am'vavahana silamo izay manana koa ny silamo, manana antsoina hoe doctrine de l'élection. Ao anatin'ny islam misy manko misy hoe ahoana ny fotom-pampianaran'ny silamo momba ny élection. Tsy mitovy amin'izay ny vavahana kristianina. Ny vavahana kristianina dia manazava fa Andriamanitra no mamonjy izay tiany hovonjena. Andriamanitra dia mamonjy, Andriamanitra ny tompon'ny safidy, Andriamanitra malalaka amin'izay tiany hovonjena. Tsy hoe misy tsy tiany hovonjena, tsy izay loatra. Tsy hoe misy tsy tian'Andriamanitra hovonjena, tsy izay ny Baiboly. Fa tian'Andriamanitra hovonjena daholo ny olona raha mamaky ny zoatra masintsika. Ny planin'Andriamanitra dia ny hoe hovonjo daholo ny olona, mazava ao amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany, ny hoe tsy ny fahafatesany ratsy fanahy akory ny mahafaly an'Andriamanitra, fa ny avovonjo ny olona, ny alany amin'ny ratsy ataony ka ananany iverina ao amin'Andriamanitra ibebahany. Dia mazava zany fa raha miteny itsika manao hoe Andriamanitra no misafidy izay tiany hovonjena, dia tsy mieritreritra akory tsika ka manao hoe dia misy tsy tiana havonjena zany. Tsy de zay loatra, tsy zay, tsy lôjika antsika olombelona tahaka izay ny lôjika n'Andriamanitra. Ny zava-dehibe dia zao manao hoe ao anatin'ny mirakitra zava-miafina no antsoina hoe doctrine de l'élection, ka Andriamanitra no mifidy izay tiany hovonjena. Ny zava-dehibe zany dia zao, ianao tsy afaka metraka fanontaniana manao hoe ary manino raha anona ny tsy novonjena. Tsy fantatrao zany, amin'ny fahafantaranao azy io tsy voavonjy izy, fa tsisy milaza aminao mihitsy hoe tsy voavonjy izy. Tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy ianao ka miteny hoe ary nahoana ry olona mamolava na ry olona manao herisetra ahoana izany ve tsy voavonjy. Tsy mahalala an'izany mihitsy isika, tsy mahalala an'izany mihitsy. Fitsarana ivelany daholo izay mety ho hitantsika manao hoe tena ry tsy voavonjy satria namono olona. Eny amin'ny lalantsika olombelona zany mazava ho azy, fa tsy fantatsika mihitsy izay nitranga tamin'izay gondra farany. Tsy fantatsika mihitsy izay tena nitranga tamin'izay tao am-pon'ilay olona tamin'ny fotoana farany, tahaka ilay jiolato amin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga an'ireny tantara ireny napetraky ny filazantsara mba hampieritreritra antsika manao hoe mety ho voavonjy foana ny olona na dia ao anatin'ny segondra farany aza. Zany akory tsy milaza hoe ndeha hiandry ny segondra farany,
tsy zany tsy mahavita an'zany tsika fa an'andriamanitra ny famonjena rehefa tian'andriamanitra ho vonjena ny olona na de ny sekondra fahany ala de voavonjy izy zany zay fotsiny tiany jaona tiany filazantsara tenenina no zany dia eo tsika no manazava ny hoe ao anatin'ny fomba fijery protestanta indrindrindrindra de ny hoe io andriamanitra ivavahantsika io de andriamanitra fitiavana ka tia mamonjy ny olona rehetra ary misafidy ny ho tia atsika olombelona na de mpanota azy isika amin'ity bokon'ny Deutéronomie ity ndraindray misy mamaky izy ity ataony hoe Deutéronomie fa Deutéronomia rehefa mamaky baiboly moa de ilaina jerena tsara asesy tsara ny famaky azy io fa Deutéronomie io fa tsy Deutéronomie ndraindray matetika rehefa mahita olona mamaky teny sirina ndray de Deutéronomie na Deutéronomie fa Deutéronomia Deutérosa faharoa no lalàna faharoa zany zay toko zay famerena teny famerenana lay lalàna zany fanamafisana zany midika ny teny hoe Deutéronomie de any andininy fahenaka hatramin'ny fahafato zay sara mofinainao atsika an'io de manazava ny fifidianan'Andriamanitra ny Israely tsy de lava lay andininy zara mofinainantsika an'io saingy tena mifantoka be mihitsy amin'ny ataontsika hoe doctrine de l'élection na tena mihitsy azo lazaina hoe tena manazava ny fototra ny fifidianan'Andriamanitra raha toa ka mijery io andiny io tsika de mahita lafin-javatra roa lehibe tsara mihitsy voalohany de zao ny fifidianan'Andriamanitra de fitiavana ny ao ambadika misy jiosy avy any Lituanie zay izy nantsoina hoe Emmanuel Levinas filôzôfa izy efa maty tamin'ny taona 5 sy 7 fa nanoratra boky be de be ity Levinas ity ary isan'ny ataontsika hoe raha ohatra ka mianatra momba ny moral ny taonjato faharoapolo tsika de tsy afa-miala mihitsy amin'ny asa soratry Emmanuel Levinas satria niaraka tahako fanakaiky tamin'ry Paul Ricoeur izy sy ireo ataontsika hoe mpieritreritra momba ny moral Derrida fanaraka tamin-jareo reny zany ity filôzôfia ity zay nanoratra boky maro tsika teo autrement qu'être totalité infinie de l'existence à l'exister be de be ny boky nosoratany ity filôzôfia ity fa izy any tena jiosy nanaraka ny mivavahana jiosy dia rehefa nanazava izy anankiray am'izay nanazavany momba nantsika hoe doctrine de l'élection zay iresahany any de nanazava izy manao hoe amin'ny testamenta taloha zany de manazava izy manao hoe ny fifidianan'Andriamanitra de tena miankina amin'Andriamanitra madiodio ny fifidianan'Andriamanitra de miankina amin'Andriamanitra madiodio ary io dia tonga amiteriny le pretra katolika zay hoe tena mysterin'Andriamanitra tena zava-miafin'Andriamanitra ary Paoly de manazava an'io koa ny hoe fa maninona moa no nofidian'Andriamanitra Paoly zay mpanota nahoana Paoly no nofidian'Andriamanitra za zay mpanota dia ny fotony ny valiny de zao tsy misy afaty zao ihany hoe ny fifidianan'Andriamanitra dia fitiavan'Andriamanitra zany ny fifidianana fahasoavana zany ny fifidianan'Andriamanitra ary zay dikany ty mahatonga azy miteny manao hoe tsy niamaronareo ange tsy zay ange ny fifidianan'Andriamanitra nareo zanak'Israely ozy tsy zay mihitsy tsy hoe betsaky nareo tsy hoe tsara koa nareo fa raha nitoetrany Jakoba mpamingana tsy zay ange tsy ny fahatsarantsika ary zay no tenen'ny Levinas manao hoe tsy hoe nifidy atsika Andriamanitra de hoe tsara tsika fa nifidy atsika Andriamanitra satria tia atsika fotsiny izy Andriamanitra tsy manana olana mihitsy amin'ny hoe amin'ny toetrantsika Andriamanitra maleo tena tsy miankina amin'ny toetrantsika mihitsy fa Andriamanitra rehefa mity de tiany azy hatramin'ny farany hoy Jaona toko 7:1 Andriamanitra no mifidy fa ny faharoa Levinas zay
mazava tsara de izy manao hoe ny fifidianan'andriamanitra koa de tsy hoe grâce na mory ihany fa responsabilité, zany hoe ny fifidianan'andriamanitra de mitaky andraikitra rehefa avy eo, tsy miankina amitsika ny fifidianan'andriamanitra fa miankina amin'andriamanitra ihany. Saingy zao rehefa manona ny antson'andriamanitra, rehefa mahatsiaro ny fifidianan'andriamanitra isika de manjary misy andraikitra ataotsika amin'andriamanitra. Ity ataontsika hoe filôzofy ity Emmanuel Levinas dia filôzofy resaka be ny antsoina hoe responsabilité, resaka be deaibe momba ny responsabilité izy ao anatiny atony hoe moral. Ary dia zay ny mahatonga azy manazava manao hoe na iza olona natsoina de zao ny antso a de midika fandraisana andraikitra, ny antso a de midika adidy, ny antso a de mitaky fanolora-tena, ny antso a de mitaky fandraisana andraikitra. Tsy misy antso mijanona ho amin'ny hoe ho an'ny tenany ihany, fa tsy hoe rehefa natsoina anao de ho an'ny tenanao ihany, fa ny dikany hoe antson'andriamanitra ho Levinas ao anatin'ilay ataony hoe autre enquête io ny hoe ny fifidianan'andriamanitra ny mahampino antsika de zao itsika izay mahatsiaro tompon'andraikitra, rehefa natsoin'andriamanitra de manjary tompon'andraikitra, misy andraikitra zany. Tsy eo amy testamenta taloha ihany no ahitanan'zany fa ny testamenta vaovao indrindra koa aza Jesoa raha ny antson'ny Petera de izy manao hoe ataoko mpanaratoolona ianao, nahatsony Jesoa Petera ao anatin'ny fahatsorany, ao anatin'ny mety ho taonany, ao anatin'izay mety ho mahatambany vohitra azy ary, saingy hoy ny tompo manao hoe ataoko mpanaratoolona ianao, zany hoe manjary isy responsabilité, isy andraikitra, isy adidy izay ho raisin'ny Petera. Rehavako ity volana jolay ity tsika de miresaka momba ny hoe evero ny fifidianan'ny tompo, misaina ny fifidianan'ny tompo itsika zany amin'ity volana jolay ity. Tsy mahagaga loatra, ny antony de zao satria volana jolay ny FJKM ny faran'ny volana jolay no mamoaka mitso-drano ireo mpitandrina zay avoaka ny toeram-panomanana mpitandrina ny telopolo jolay zany, ary mitso-drano koa ireo zay ho mpampianatra any amy sekolim-piangonana. Ny volana jolay isika mitso-drano azy ireo amin'ny fomba-piangonana, maniraka moa zany sady mitso-drano reo mpianatra vao raha vitan'ny fianarany any amy toeram-panomanana mpitandrina, na io eny avy any amy collège, na io avy any amin'ny faculté de théologie, na ireo mpianatra avy any amin'ny institut de formation et recherche pédagogique zay ampianatra any amy sekoly na koa hitandrina fiangonana. Ary dia tsy mahagaga raha ohatra ka manompo maso momba ny fifidianana ny volana jolay satria aniraka olom-boafidy isika. Dia amin'ity zay eto am-piaratanantsika ity ara raha miresaka manao hoe voafidy ka voafidy ianao ka ahoana, voafidy ka ahoana, voafidy isika ka ahoana, inona ny tokony ho toezaintsika? Dia ny voalohany indrindra de zao voafidy isika ka tsy mahazo manadino hoe nofidiana, voafidy isika ka tsy mahazo manadino hoe nofidiana, nofidiana Andriamanitra. Mety ho adino mantsy na mety ho takona na mety tsotsaroana ilay hoe Andriamanitra ny fidy ahy. Zany hoe zay mahatonga ny tompo mamerina an'ilay teny eto no hoe aza donona fa za no nifidy anareo. Jesosy moa nanamafy an'io Jaona 5:20 manao hoe tsy anareo ange no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Jaona 5:20 tsy anareo ange no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Zany hoe responsabilité-ako, zay nazy ilazana azy natren'Andriamanitra, hoy ny tompo anao hoe andraikitro ny nifidy anareo, andraikitro zany tompony andraikitra tamin'ny fifidianana anareo, zay ny dikany. No zany dia tsy tokony ho manadino maha olom-boafidy atsika isika. Ny kristianina ny mpino rehetra io tsy miteny manao hoe ny mpitandrina ihany ny olom-boafidy, na ny dekona ihany ny olom-boafidy, na ny mpiandrina, na ny mpirehetra, na ny presbitera, tsy zay ihany ny olom-boafidy raha miresaka ny doctrine de l'élection sika, fa izao ny mpino rehetra mihitsy ny olom-boafidy, ny mpino rehetra mihitsy ny olom-boafidy. Ary Jaona tena manazava an'io mihitsy raha mamaky sara ny Jaona tsika vao mofinaina vao ho tsy ela kory zay vao maly, dia nanazava ny hoe ny
ny fifidianan'andriamanitra ao am'jaona de zao manondro atsika ho ondrin'andriamanitra ho vahoakan'andriamanitra no zany dia aza donoina ary fa voafidin'andriamanitra ianao no fodian'andriamanitra ianao aikay tsy niankina tamin'ny fahatsarako tsy niankina tamin'ny faharatsiako koa tsy niankina tamin'ny fananako tsy niankina tamin'ny fahantrako fa niankina fotsiny tamin'andriamanitra zamyrery rehefa tsaronao zay dia tsaronao fa fahasoavana le fifidianana aza ty fahasoavana dia fifaliany zay fifaliany zay le afako ndraindray mety ho adino le izy a hotsika teo a fa everitsika fa ny olona no mividy atsika everitsika fa fiangonana no mifidy atsika ohatra raha ohatra ka tonga de konitsika na tonga mpanompon'andriamanitra mandray ndraiky anatin'ny fiangonana tsy iny ange vokatry conséquence angeny hoe za mandray ndraiky anatin'ny fiangonana fa ny vava-dehibe voalohany de ny hoe za no fidian'andriamanitra nataony hoe zanaka nantsonika notonony hoe zanaka notonony hoe ondry notonony hoe vahoakany re avako tsy mahazo manadino an'zany sika raha vao manadino an'zany sika de retina mitranga na atsika am'reare raha vao manadino ny fifidianan'andriamanitra atsika isika de na atsika am'reare hoe zany nahavitan'zao zany na atsika am'reare na faharoatsika kivy ary toatrany tsy mahavity aninona zany toatrany resa zany toatrany tsy mainininona zany toatrany échec foana amy fiainako toatrany tsy mahomby mihitsy toatrany tsy mamiratra toatrany tsy tsara noho ny hafa ny fiainako mety reo ihany mitranga raha vao manadiny mahono mbo fidy ianao na ianao mireare amy zavatra tsy tokony reare any satria everinao fa avy aminao ny zavatra rehetra zay ny nahatonga anao ny fidin'ny tompo natonga anao mpino na ianao mety ho kivy koa aza ka mihemitra aminy za tsy izy azany zay matokany hoe zava-dehibe ny fahatserovantsika ny fifidianan'andriamanitra ny fahatserovantsika ny fifidianan'andriamanitra zany de mametraka atsika eo amin'ny fototry io azo fijaliany Jesosy Kristy eo pototry io azo fijaliany Jesosy Kristy io na atserovantsika isan'andro fa nifidy atsika izy nifidy atsika izy ary tia atsika fantatr'andriamanitra ngerany tena mariny ianao ahoana montsy avatahan'andriamanitra anao fantatr'andriamanitra ianao fantany momba anao rehetra fantany mivelatra eo ambany mason'andriamanitra ny fahazazahanao ny fahatanoranao mivelatra eo ambany mason'andriamanitra zany fa mbola nifidy anao ihany izy tsy hoe tsara tsy hoe inona fa mbola nifidy anao ihany izy zany hoe Andriamanitra zany de nandray risika zay na azo ilazana azy nividy atsika zay mamarina totenin'ny Karl-Barth manao hoe nandray risika nge Andriamanitra o zay raha ohatra ka miteny amitsika mampiteny atsika maniraka atsika hoe isika mpanoto itony no irain'Andriamanitra hiteny amin'ny anarany hiasa amin'ny anarany anao ny asan'ny anjely anao ny asan'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra zany ho Karl-Barth ary zay mihitsy no izy io Andriamanitra io zany de nifidy atsika ary averin'ny Paoly manao hoe ny herin'Andriamanitra nge tanterahana amin'ny fahalemeny le fifidianan'Andriamanitra de zao tsy niankina tamiko fa niankina taminy ihany de aza donina ariavako malala fa voafidy ianao aza metra-panontaniana akoriny aminy hoe de ahoana moa zany ady fa nofidian'Andriamanitra ianao io fazahonantoka ny fifidianan'Andriamanitra atsika riavako malala zava-dehibe mihitsy betsaka ny kristianina tsy mahazo antoka an'izany hoe za ve nofidian'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra ovo avonjy aloha voalohany indrindra ary nofidian'Andriamanitra handray andraikitra ao anatin'izany famonjeny zany izara ampafantatra zany famonjeny zany fa ny faharoa de zao hotsika manao hoe voafidy aka tsy mahazo manadino ny fifidianan'Andriamanitra tsy mahazo manadino fa fahasoavan'Andriamanitra zany fa ny faharoa de zao nofidian'Andriamanitra ka andrasan'Andriamanitra fankatoavana andrasan'Andriamanitra valiteny eny eo no mahatonga ny olona mampifamatotra no hoe miankina amin'olombelona lay famonjena satria Andriamanitra miandry valiteny eny lay miandry valiteny eny a tsy hoe fepetra n'lay fifidianan'Andriamanitra akory tsy zay mihitsy fa lay valiteny eny
de zao conséquence vokatry la inona vokatry le fifidianan'andriamanitra ka mahatonga atsika afaka mamoa hoy jesosy mijaona tonga de ambin'ny folo de ny ambin'ny folo manao hoe tsy anareo ange nifidy ahy zany no nifidy anareo de zany nanindry anareo dia mba handehana anareo samy hoaza anareo zany hoe jereo tsara fa jesosy daholo manao an'le asa rehetra zany nanindro jesosy de za koa no de mandeha nareo de mamonareo zany hoe ilay enin'olombelona am'ilay fifidianan'andriamanitra de tsinona akory fa lay fanekena hamo fanekena amo rehefa no fidin'andriamanitra ianao de zao manaiky anao sa tsy manaiky ny amo zay fotsiny ihany io manaiky amo ianao sa tsy manaiky ny amo tsy ianao akory no mahatonga ny vo fa andriamanitra mahatonga ny vo fa ianao ve manaiky hamo sa tsy manaiky amo zay le hoe responsabilité araky ny tenen'ny Levinas teo fa izao zay ley fanekena amo Jesosy lay fanekena handeha araka ny sitrapon'andriamanitra rehavako malala no zany de zao voafidy ianao nofidin'andriamanitra tonga piny tonga kristianina de zao tokony mamoa ianao manaiky amovy tsarotsaiky tsara lay aviavy tobe tany le tsy nahitany Jesosy vo hitatsika firazantsara sinoptika raha toa ka mamaky tsara de ny texte sasany de manao hoe ka mbola tsy tonga nge le fotoany mbola tsy famoazana nge iny rehefa mijery tsara le fakan'le teny ianao a dia melon'ny amoazana le aviavy dia misy karazana voniny kely zay misy karazana vony amatarana hoe hamoa io sa tsy hamoana ny tena marina amin'ny aviavy fa tsy hoe avy tany de voy ary misy olona mihinana an'iny lay vo voalohany iny tsy tena le mbola aviavy izy fa le mbola karazan-drazana pelo lalana le tena vony iny nefa de efa tsy hitan'i Jesosy teo tsy hitan'i Jesosy zany le hoe ilay pelo lalana lay vo inon'iny ny finoana inon'iny lay fakatoavana inon'iny le fanekena le fahatserovana lay olo mahavoantson'andriamanitra zany rehafako malala ny zava-dehibe de izao nantson'andriamanitra ianao de maneke amoa maneke ampiasain'andriamanitra tsy ianao akory no manao an'io asa io fa ekeo zay asain'andriamanitra ataonao ndraindray tsika mandahandraikitra tena tsy vity tena tototra tsy tsy afaka atsony mihitsy be de be izy re fa zao rehafako malala rehefa mba misy andraikitra sain'ny fiangonana ataonao de aza lavina rehefa vitanao le izy a de vitanao zany rehefa tsy vitanao le izy a de tsy vitanao zany fa aza felana melony fahasoavan'andriamanitra rehefa ozy ny tompony hoe ty mba ataovy de ataovy rehefa ozy ve koa ny ataovy ty de ataovy vitanao moa le izy a de vitsy zany zay zany ny sitrapon'andriamanitra tsy vitanao le izy a de zay ko zany ny sitrapon'andriamanitra fa ndraindray rehefa ampanaovan'andriamanitra zavatra tsika na ampanaovan'ny fiangonana zavatra de zao refesitsika amin'ny fotoanatsika refesitsika amin'ny hoe tena tsy manam-potoana ntsony a tena tsy manana moyen ntsony a tsy manana fahasalamana ntsony a tsy manana an'izao ntsony a de zay lay manadino le fifidianan'andriamanitra satria everinao fa miankina aminao le izy tsy miankina aminao zany io rehefa tian'andriamanitra ampiasaina ianao de za andriamanitra ampiazao rehefa tianao ampiasa amin'io a de miasa vitako zany de vitako tsy vitako le zany de tsy vitako zany fa za de manaiky am'zay de zay ampanaovinao a de rehefa ampanaovin'andriamanitra anao de ataovy amin'ny fitiavana de ataovy amin'ny fifaliana de amboary ny fotoananao fa andriamanitra manamboatra an'io be de be nolotrany amboarin'andriamanitra eny ampandeharana eny ny fotoanany tsy afaka mihitsy izy amin'ny voalohany fa rehefa manaiky amboarin'andriamanitra le fotoana de gaga hoe ohatra ary to vita ihany le izy ndraindray misy tena tsy fafahana mihitsy amin'ny lafiny ara-bola na ara-pitaovana de gaga aloha vita ihany le izy ary to vita ihany le izy fa nahoana ny vita satria andriamanitra nanao an'le izy tsy takatry ny olona ataontsika hoe cartésianina zany ny filozofia ny Descartes mantsy zay mampianatra atsika de tsy manefa antsika ho am'zany finoana zany fa manefa antsika manao hoe lanjalanjao tsara aloha inona no ananana zay vao manao zavatra zay foana ny lojika atsika hoe andraso aloha fa mila kajina nge mila mandinika tsara misy azay raha teo koa moa filazany tsara de inona indray no rohititsika manao hoe mila mipetraka de mandinika aloha de rehefa nandinika de tsy tokony atao te zany fa tsy vita satria ohatra ninona moyen ampelantanana ohatra de lasa foana lay fahasoavana ary Calvin manazava an'zany mihitsy
hoe tandremo tsara fa lehibe noho ny kajinao ny fahasoavan'andriamanitra, lehibe lavitra noho ny fanekenao na ny fandavanao ny fahasoavan'andriamanitra, fa mahatoky ny fahasoavan'andriamanitra azahy mahatonga ny olona be finoana mahavita zavatra, tsy hoe nanambola izy na tsy hoe salamy izy tsy fa zao mahatoko ny fahasoavan'andriamanitra. Afaka malala aza manadino aza fa nofidin'andriamanitra ianao, ary rehefa nofidin'andriamanitra de mandehana mamoa. Ivavaka tompo ao misaotra anao zahay fa ianao no mifidy, ary zay de nofidinao nataonao ko tonga kristianina, tonononao hoe zanakao, tianao, tsy tsara noho ny afy zahay saingy nofidinao na de tsy mendrika aza, de nofidinao ary no amarininao, no amasininao ka tonga olom-baovao. Tompo de ataovy ny toetra am'zany fifidiananao zany zahay, ataovy mandeha araka zany fifidiananao anay zany zahay, aza velanao anadino naiza misy anay fa fahasoavana no fidiananao anay, ary de fifalianao anay zany, reharehanay zany eo anatrehanao Andriamanitra. De ampianary koa zay tompo atsiaro fa miandry ny fanekenay hamo ianao, aza velanao anda ny voza tianao eo aminay izahay, zay ny tianao amo tahaka ny sampana izay miray aminao Andriamanitra. De ampianary zay tompo mba ho tia ny mamoa de ny von'ny finoana, ny fitiavana, ny fanantenana, de mitoera mandrakariva ao aminay Jesoa, mamakivaky ny fiainanay isan'andro de tehirizo zay atsiaro fa naiza misy anay de tianao zahay, amin'ny anaranao Jesoa, amen.